Amin'izao fotoana isika amin'ny teny izao moa dia resaka conclave Vatikano malaza raha araka ny nivoaka avy any antoerana moa dia mbola tsy voafidy ny papa vaovao ary alina tamin'ny 9 ora mbola setroka mainty no nivoaka teo amin'ny fivoahan-tsetroky ny Chapelle Sixtine izay toerana anaovan'ny ireo kardinaly ny fifidianana izay manambara fa tsy mbola misy ny papa voafidy. Olona amanaly no tonga teo amin'ny place Saint-Pierre tao Vatican niandry ny fivoahan'ny setroka ary mitohy androany arak'izany ny conclave raha araka ny vaovao avy any antoerana. Io moa na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy malaza foana resaka Vatican sy ny resaka fivavahana katolika ity, na dia be dia be ny mpakahala, na dia be dia be ihany koa ny mpitsikera, koa dia zarentsika eto foana ny mikasika an'izay zavatra malaza sy zavatra mahoraka izay. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohany hidirantsika amin'ny resaka izay ataontsika dia mbola toy ny mahazatra antsika foana abonné ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo, indrindra azadiny foana ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Ny malaza sy miparitaka ao anatin'ny tambanjota Facebook amin'ny sika amin'ny teny izao moa dia resaka ilay mpanakanto kely teny amoron-dalana tsy iza moa izany fa ifetra. Anisan'ny be mpanampy moa ity mpanakanto ity nefa mety tsy te hiova angambany raha lehilahy. Nanao fanambarana tao anatin'ny pejiny moa Irene Fulgence fa efa tsy ao amin'ny intsony indray ifetra raha araka ny hita tao anatin'ny pejiny. Ifetra moa dia tovolahy mpihira mangataka teny amoron-dalana izay nisy nanampy vitsivitsy tany aloha tany kanefa dia mbola tsy nifanaraka sy tsy nanaiky ho tezaina ka niverina nangataka teny amoron-dalana indray. Anisan'ny nanampy azy moa i mpanakanto Big MG izay nandany vola hatramin'ny fanofanana azy ho mpihira ary nanao klipy sy ny sisa izay tsara ho voatanisa fa dia nandamoka moa izany fikasana izany. Ary anisan'ny fanantenan'olona farany ho an'ity mpanakanto fetra ity moa dia nohony izy nampiany René Fulgence ilay tompony seha-mpampianarana teny Anglisy eto Madagasikara no ny alanenina farany ho azy satria nisy nizara fa niverina nangataka sy nihira teny amoron'ny arabe indray fetra. Nohony izany moa dia nampiany René Fulgence ity mpanakanto ity. Mba ho fanampiany René Fulgence an'ity fetra kely ity moa dia nanofanitrano manokana ifetra ary notsabony ihany koa. Tsy vitan'izay fa nananganany studio ahafahany mivelatra amin'ny hira ary nampianariny teny Anglisy sy ny sehatra hafa. Taty aoriana dia nihera ifetra handeha kely dia hiverina ho izy satria misy fahoriana ka hamangy vetivety. Efa andro maromaro anefa dia tsy niverina intsony ifetra. Ny namany no nantsona dia hoe mivezivezy eo aminy ifetra nefa tsy nody tamin'ny ilay mandray an-tanana azy intsony. Nanambara arak'izany moa Irene Fulgence fa dia manasa tanana izy ary tsy andraikiny intsony ifetra satria tsy niverina tao aminy. Tapaka daholo arak'izany ireo contrat efa natao sonia tamin'ny ireo manajera maro izay hanosika azy ho mpihira matianina. Rehefa avy nilazalaza sy niresadresaka mikasika an'iny mpanakanto fetra iny moa isika dia ndeha isika hiresadresaka indray ny mikasika ny raharaha Base Toliara. I Gasikara Fenso moa dia nandefa hafatra ny mikasika an'ity Base Toliara ity ary toy izao ny teny izay nambarany: takina ny hanehoana ampabe maso ny fifanarahana eo amin'ny fanjakana sy io orinasa io hoy ity solombavambahoaka Gasikara Fenso ity raha naneho ny heviny mikasika ny raharaha Base Toliara. Arak'izany hoy izy hatrany dia mitaky ny ampahafantarana ampabe maso ho hitan'ny vahoaka malagasy ny cahier des charges sy ny fifanarahana eo amin'ny fanjakana sy ity orinasa ity ny solombavambahoaka Gasikara Fenso. Takiany ihany koa ny fampandalovana izany eny amin'ny intermeram-pirenena mba ho jereny solombavambahoaka raha tsy misy zavatra hafenina ao hoy izy hatrany. Ary notsindriny ity solombavambahoaka ity manokana ny hoe tsy natokana ho an'ny fahefana mpanatanteraka irery ihany ny fanapahan-kevitra mahakasika azy io fa raha ny firenena manontolo sy ny vahoaka malagasy mihitsy ary indrindra fa ny vahoaka ny Toliara hoy hatrany ny fanazavany ity solombavambahoaka Gasikara Fenso ity raha naneho ny heviny ny mikasika ny raharaha Base Toliara. Zay moa ny mikasika ny fanazavany solombavambahoaka Gasikara Fenso fa ndeha resika hijery kely ny hafatra izay nambarany lalatilany tao anatin'ny kaontiny. Toy izao moa ny fanambarana izay nataony ity ramatoa ity: tena tohina kely ny fo fa lasa soa mantsara ny talata alina any
na koa irena ilay zazavavy kely efatra taona marary fo mila fandidina any ivelany izay mba nampiko araka izay tratrako tamin'ny fikarakarana rehetra. Isorana ny avy ao ambony noho ny fitantanany hoe hafatra izay nambarany ity ramatoa ity. Araka ny filazana hatrany moa dia tsy afaka nanatitra azy moa ny tenany satria tsy maintsy nandeha tany Fenorivo be ka niona izareo efatra mianaka tamin'ny alahady ny fanao veloma farany sy ny fampirarisoa ihany koa. Araka ity hitantsika amin'ny sary ity moa dia misy kilalao likorna io no nangatahany ilay zazakely mba hoe entiny misidina ka faly hono ity ramatoa ity raha nahita fa dia nentiny teny ampiangana tokoa ilay kilalao. Anisany tsy latsa-danja tamin'ity ramatoa ity ny nitondram-bavaka azy ireo sy ny ray aman-dreniny nankahery azy ireo ihany koa mandritra ny fitsaboana. Andriamanitra nasitrana any ity zazavavy kely mahery fo ity sy be fitiavana ity mba hiona tsy hoela amin'ny dada sy neniny indray. Raha fontinina moa ireo soratra rehetra izay nosoratany ity lalatina ity dia midika hoe faly izy fa lasa soa amantsara ny olona izay mba tena nampiny amin'ny heriny rehetra ary mirary fahasalamana ho an'ity zazakely ity mba ho salama soa amantsara ary mba hafalifaly sy hahasambatra ny ray aman-dreniny ihany koa. Izay ato anatin'ity chaîne ity ihany koa dia mirary soa ho an'ilay zazakely aingany ahazo fahasalamana ary ho sitrana soa amantsara mba ho tojo fahasambarana sy fifaliana indray ny dada sy neniny. Voalazalazantsika sy voaresadresaka antsika moa ny mikasika soratra izay nosoratan'ny ramatoa lalatina iny fandeha arisika hivadika kely amin'iny lalam-pirenena fa enina iny. Raha araka ny loharanom-baovao hatrany moa dia nisy fiarany rehitra teo anelanelany anivorano sy saharenina izay lalam-pirenena fa enina na hoe RN6 tsy fantatra izay antony nahatonga ny loza fa tsy nisy kosa ny aina nafoy raha araka ny vaovao avy tany antoerana. Raha araka ny loharanom-baovao hatrany moa dia levony afo ilay fiara izay ato anatin'ity chaîne ity moa dia mankahery ny tompony fiara ary arabaina tsy maty fo amanena, arabaina tsy nisy ny aina nafoy ihany koa. Betsaka ny zavatra izay efa voalaza ka tsy valamparana intsony ireo tompoko vavy sy tompoko lahy sady ho faramparana antsika raha teo ity video anankiray ity. Famelohana maramparana antsika azy moa dia misy fanentanana kely izay anentanako anareo. Ho anareo rehetra izay mbola tsy naharaka, ho anareo rehetra izay mbola tsy nahita ny zavatra misongadina dia manasa anareo mba hitsidika kely ny pejiny sy teny Randrianasolony Aiko sy ny pejiny Afakandro Kristian fa misy vaovao izay tsara ho fantatra ao ary misy zavatra izay tsara ho hita ihany koa ka izany indrindra no antony anentanako ianareo rehetra mba hitsidika ny pejiny ireo olona voalaza teo ireo ao anatin'ny tambanjotra sosialy Facebook. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy tsy mijanona tsy anky hiato zay fa tsy halavainay ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory sanatria veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy gaby oye tsao tsao amin'ny manaraka indray io.